dia tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny vaovao malaza any Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny fantalovan'ny mpamparay masina tao amin'ny tanànantsika dia Madagasikara izany. Nanakoako dia nanakoako tokoa ny fandalovan'ny raimasina tao ary dia nametraka ny ataontsika hoe karazana hafatra mafonja dia mafonja ary nametraka ihany koa nanome nitsodranina ny vahoaka malagasy ary dia ireo karazana hafatra rehetrarehetra izay napetrany dia hita fa tafapafika tanteraka any anatin'ny fon'ny malagasy tsirairay satria rehefa natao ny fanadihadiana ny hevitry ny mpizaika rehetrarehetra dia nandre fa tena nandeha tanteraka niditra tany anatin'ny foniny tsirairay zany ny hafatra izay napetraky ny mpamparay masina. Nisy ihany nefa tamin'ireo zavatra rehetrarehetra izay mitranga teo ireo dia nisy zavatra izay tena nanaitra ny saiko dia ilay olona iray atao hoe Mopera Pedro Opeka satria dia nanaitra ny kabary izay nataony tany amin'ny Akamaso izay kabary tsy mbola faheno na tamin'ny haino aman-jery malagasy izany na tamin'ny ataontsika hoe zany hoe tontolon'ny serasera malagasy dia ny kabary izay manandanja dia manandanja tokoa zany ny amin'ny hoe isika ihany no afaka anala ny tenantsika ao anatin'ny fahatrana. Tsy lahatra akory ny fahatrana hoy izy Mopera Pedro Opeka fa ny mahatonga ny fahatrana mangitsokitsoka hoy izy dia ny indifférence ny mpitondra fanjakana. Enjana dia enjana izay tenin'ny Mopera Pedro izay ka nahatonga izany ny amelatra bebe kokoa zany ny momba ny olona io eto amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé satria dia nanoina dia nanoina izay frazeny Pera Pedro izay ny hoe tsy lahatra akory ny fahatrana fa afaka ny olona tsirairay miala tao anatin'izany raha ohatra ka misy ny finiavana eo amin'ny vahoaka ary misy ny finiavana eo amin'ny mpitondra fanjakana. Iza moa zany i Mopera Pedro Opeka niteraka tamin'ny 29 juin 1948 izy ary dia raika amin'ny 70 taona zany izy amin'izao fotoana izao ary teraka tany Argentine izy fa Slovène ny fiaviny pretra katolika lazariste izy ary miady amin'ny fahatrana ary izy namorona ny organisme atao hoe Akamaso tamin'ny taona 1989 tao Antananarivo Madagasikara. Manana fahaizana maromaro ny Pera Pedro dia manana zany izy ny fahaiza-manao amin'ny famboarana trano satria ny rainy zany tamin'izany andro zany dia mpamboatra trano ary zala amin'ny tanora rehetrarehetra koa izy dia tia milalao ny football zany ary rehefa afaka baka izy zany dia nisitaka kely any Buenos Aires izay toerana natirahany zany dia nandeha tamin'ny toerana iray zany izay somary lavidavitra ny ambanimbanivohitry ny Argentine zany dia tao amin'ireo indien atao hoe Mapuche zany izy no ataontsika hoe zany hoe nanao karazana fialamboly kely ka dia tao zany no
nanomboany voalohany zany a nanamboatra trano ary dia tamin'ny fifanairaserany tamin'ny vahoaka indiana tao Amerika zany a no nahatsapany fa voantso izy zany a ny andeha anampy ny mahantra ary dia voantso zany izy a anokana ny tenany a ho an'Andriamanitra. Ary tamin'ny 17 taona zany izy a no nanomboka nianatra ho pretra ary nianatra ny filozofia sy ny teolojia. Ary tamin'izany kolejy zany a no nifankahitany a tamin'ny paparay masina izay mbola tsy paparay masina izy a tamin'izany andro zany. Rehefa feno 20 taona izy zany a dia nandeha nianatra tany amin'ny université an'ny Slovenie izay a toerana niavian'ny ray aman-dreny. Dia tamin'ny taona 1970 izy zany a no tonga voalohany atao Madagasikara ary nanao ny asana famboarana trano tao amin'ny Lazarista tao Vangaindrano ary dia nanampy ny tamban'ny vohitra zany izy a mba amboly ny vary, ny voamaina ary ny kafe amin'ny fomba izay ataontsika hoe afaka mampiroborobo kokoa zany a an'ireo karazam-pambolena ireo. Ary dia nanentana ihany koa zany a ny tanora mba hijery akaiky zany a ny hoe inona ny drafitrasa mba ahafahany zany a miaina sahala amin'ny olombelona rehetra. Tamin'ny 1972 izy zany a no nianatra tany Frantsa ary dia nanana relation maro dia maro tokoa zany. Ary tamin'ny 28 septembre 1975 izy zany a no voasina ho pretra tao Buenos Aires Argentine. Miteny langy maro zany a ny Père Pedro, dia ny espagnol, slovenie, français, italiana, anglais ary ny malagasy. Ary dia teneniny couramment zany a ireo langy ireo. Hitantsika amin'izany fa olona manana akingan-tsaina sy fahaizana ambony ny Père Pedro OPK. Tamin'ny taona 1975 izy zany a no niverina tany Madagasikara ary dia nanjary kireny Vangaindrano ary dia nampianatra ny olona zany a ny fambolena vary izay afaka atao izy a indromy taona ao anatin'ny herintaona. Ary dia rehefa avy eo izy zany a dia tamin'ny taona 1989 no niverina tao Antananarivo ary nanjary directeur-ny Scholastica tao Antananarivo zany. Ary dia teo izy zany a no namorona ny akamaso. Ny nahatonga azy namorona ny akamaso zany a dia ny fahitany an'ireo mahantra ny tsindroka tao amin'ny Jordira tao anatin'ny loto tanteraka sy ny alika ary ny kisoa. Dia teo zany a no nahitany hoe tena zavatra mampitola gaga tsy mbola hitany tamin'ny zao tontolo izao ty fahatrana ity. Dia nanitsiry teo zany a ny heviny andeha anangona an'ireo mahantra rehetra mpitsindroka Jordira ary dia nanangana ny akamaso. Ary dia tamin'ny 2004 zany a ny projet akamaso no neken'ny gouvernemanta malagasy a ny fanorenana azy. Ka inona moa zany a ny objectif an'ny akamaso? Ny objectif an'ny akamaso zany a dia ny mba iainan'ireo mahantra ireo zany a ao anatin'ny ataontsika hoe dignité sy ny maha-olombelona. Dia tao anatin'izany projet izany zany a dia ny fananganana trano ary ny fanomesana sekoly ny ankizy rehetra mahantra ao amin'ny akamaso ary dia ny anomezana asa zany a ny olona ao amin'ny akamaso. Tamin'ny 2018 zany a dia nahitana vokatra maro ny asan'ny Père Pedro. Dia nahankony izy zany a
ny ataontsika hoe tany amin'ny 500 000 mahantra, ary dia nisy teo amin'ny 3343 fianakaviana zany izay zavatra rehetrarehetra izay dia misy tanàna 80 zany ny sokajin'ny tanàna ao, ary dia misy ny fanampiana ara-tsakafo, ny fanampiana amin'ny fahasalamana sy ny kojakoja maro samihafa ilaina amin'ny tokantrano, ary ny akanjo sy ny bodofotsy. Na tafahorona zany izy 3038 trano, ary sekoly 324, ary eo amin'ny sekoly eo amin'ny 30 eo izany, ary dispensaire 3, cabinet dentiste iray, ary biblioteka maromaro. Ary na tafahorona koa zany izy stade fanaovana foty sy baskety, ary dia 13 987 ankizy zany no mianatra amin'izao fotoana izao, ary misy hatrany amin'ny crèche ka hatrany amin'ny terminal, ary misy école primaire 9, ary école secondaire 4, ary lycée anankiroa, ary misy 464 professeur zany sy instituteur, ary dia misy assistante sociale 70. Ny fambolekazo zany dia eo amin'ny 20 000 hatrany amin'ny 30 000 isa-taona zany ny azo voavoly ao amin'ny Kamaso, zany hoe mijery ihany koa zany ny lafiny environnement zany ny Père Pedro Opeka. Ny tiako ambara zany amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny hoe ny finiavana no zava-dehibe amin'ny fialana ao anatin'ny fahatrana. Ary raha ohatra aho ka nanao émission teto ny amin'ny ohatry ny ahoana izany atao hoe mpanao politika compétent izany, dia azoko lazaina fa portrait izay ohatra velona ny Père Pedro amin'izany atao hoe mpanao politika compétent izany, satria dia misongadina ny asa vitany. Ary raha ohatra ka ny portrait, ny profilany zany no jerefantsika, dia manam-pahaizana ny Père Pedro, ary dia manana ny ataontsika hoe karazana hafanapo, fitiavana. Izany angamba no tena ataoko mihitsy hoe profo ny atao hoe fitiavana, raha ohatra ka hoe mbola eto ambonin'ny tany, satria izy tsy manana tombontsoa manokana amin'ny zavatra izay ataony, ary tsy manana fianakaviana ho velomina sy taranaka ho velomina ny amin'ny zavatra izay ataony eo, fa dia tena amin'ny fony tanteraka zany, ary tena ny objectif izay tiany hotratrarina dia ny ialan'ireo karazan'olona izay iaran'ny exclusion eto ao Madagasikara zany dia ny hanavitra an'ireo olona ireo, ary ny fanavotana ny projet izay atolony dia tsy anomana olona ho toloram-potsiny, fa olona izay voaentana ny amin'ny hoe tsy maintsy mihinana, tsy maintsy mitsemboka, voazay vao afaka miaina ohatry ny olombelona rehetrarehetra, satria tsy metody ny hoe toloram-potsiny zany no ataony ao, fa mampianatra ihany koa izy zany ny zavatra rehetra izay afaka hiavotan'ilay olona rehefa any aoriana. Ary ireo olona izay ataontsika hoe avitra tamin'ny fiainana ireo dia manampy ihany koa
ny olona sasany izany a hiavitra ihany koa ka dia amiko dia ohatra velona ny amin'izany atao hoe mpanao politika compétent izany a ny Père Pedro, kanefa izy tsy miditra amin'ny politika politisienne, izy tsy miady plasy, izy tsy variana amin'ny resaka ambony latabatra fa ny azy tonga dia action ka mitodika manokana aho amin'ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana dia ny hoe ngamba raha ohatra ka te hirotsaka président de la république angamba ny Père Pedro dia tonga dia lany, kanefa moa dia izay moa ny olana eto ambonin'ny tany fa izy angamba zany tsy ao anatin'ny portrait-ny ataontsika hoe zany hoe ny olona tokony hirotsaka satria izy tsy olona teratany malagasy ka amin'izay fotoana izay angambany hoe tsy izay fotsiny angambany no tsy ananany ny ataontsika hoe zany hoe ny portrait rehetra satria raha ohatra ka ny enthousiasme sy ny ataontsika fahaizana mandresy lahatra satria mahay mandresy lahatra izy matoa nahazo an'ireo fanampiana rehetra avy any ivelany izay nahafahany nanorina ny akamasoa ka mitodika amin'ny mpiray-tany razana rehetra ny tenako dia ny hoe nahoana no tsy ho vitantsika ny zavatra ohatran'ireny ataon'ny Père Pedro ireny, ohatra velona mihitsy ny amin'ny hoe tsy resaka blabla fa tonga dia manao ny action, andeha amingorana ny fahatrana ary ny filozofia entiny ao anatin'ny ireny zavatra rehetra ireny dia ohatra velona mihitsy ny amin'ny hoe ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana dia tena tsy misy mihitsy zany ny hoe inona no nesorina tamin'izay slogan anankitelo izay fa dia tena nototisainy tamin'ny finoanan'Andriamanitra sy ny fitiavana ary ny herim-po na ny fomba firesahany amin'ireo mahantra dia hitanao fa manome ny karazana motivation ao amin'ny motivation ao no tena lesoka koa zany amintsika malagasy amin'ny fanaovana zavatra dia toy izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.